Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Misaotra antsika mpiaino sy mpanaraka ny radio Mata.com sy TV Mata.com amin'izao fotoana izao. Tsy nisy ny vina napetraka ny omanana amin'ny fivoaran'ny tanànan'Antananarivo ka izay no anton'izao gabraraka izao araka nambalany mpampianatra mpikarika eo anivon'ny sekoly ambony nandalina ny fambolena eo anivon'ny Universiten'Antananarivo Rabe Ravel. Mila omanina araka izany ny drafitra maty-paika ao amin'ny 15 taona manaraka. Ireo tanàna manodidina Antananarivo ihany koa dia mila miomana hiatrika an'izay fandrosoan'izy ireo izay indrindra eo amin'ny fitombon'ny mponina. Amin'ny fitantanana tanàna ihany koa ary ihany koa amin'ny fitiavan'Antananarivo dia misy zavatra tokony hapetraka hoentina manajara ny tanàna ity amin'ny 15 taona manaraka. Ny zavatra tiana andehanana voalohany hoe manahoana Antananarivo ankehitriny. Antananarivo zany dia tanàna efa miforona efa ela. Tamin'izy mbola tsy tahaka ny ankehitriny isan'ny mponina. Ny lalana hitantsika rehetra ny inona moa mandrafitra ny tanàna, mandrafitra ny tanàna dia ny lalana sy ny toerana hipetrahana. Raha hijery fotsiny tsika toerana hipetrahana dia nitarika voalohany indrindra hoe ahoana ny fitsinjarana ny tany. Ny fitsinjarana ny tany eto Antananarivo dia rehefa dinihana ankehitriny da maka sary tsika dia hitantsika fa korontana ny hita. Tsapa zany ankehitriny fa ny firafitra ny tanànatsika dia tsy manome tsisy tombona ho an'izy na ho an'izy. Ny tombony mety hoe napetraka fotsiny angamba dia ny miditra resaka eo amin'ny rafitry ny fiarahamonina tanteraka ny hoe ataoko anaty fiarahamonina fanarahana fotsiny ihany ny zavatra diadiavy ny vahoaka madinika. Satria ny vahoaka madinika zany ankehitriny dia hitantsika fa mameno ny toerana. Misy toerana hipetrahana tonga dia hipetrahana. Misy zavatra tiana ataony tonga dia ataony ohatrany hoe lasa bidijavon'ny vahoaka madinika zany no mitranga amin'ny fotoana izao. Bidijavy ny vahoaka madinika. Raha mijery tsika satria izy teo aloha hoe ny tanàna dia tsy vita ny toerana hipetrahana ihany fa ny fifamoivoizana. Fifamoivoizana eto Antananarivo dia efa natao an'ny sarety efa tamin'ny taonjato fahasivy. Kely ny lalana natao hifanenana ny fiara raha misy fiara anankiroa mifanena dia efa tsy mety. Ny tapiarina koa dia nanampy ihany fanampy hoe amin'ny fitsinjarana ny tany tsy ara-dalàna dia fantatra tsona izy ny toerana hipetrahana ny fiara aiza ny tokony andehanany eo. Amin'ny tena izy malalaka Madagasikara fa mijery fotsiny tsika na Metsinany na Makandreva mbola malalaka be. Inona ny antony manokana hoe tsy maintsy tangonana amin'ny faritra anankiray. Tsy misy tsy mipetraka toy zany ny tombony hoe tena mampandrosa ny fiazakazahana izy. Lasa sakana zany ny fandrosana ao anatintsika. Inona mahatonga zavatra io? Mahatonga ao anatin'izay dia mifandray dia mety eo aloha ny olona rehetra dia mametraka ny taniny arak'izay mampany azy. Ny fivarotana misy any rehetra eny. Ny lalana apetraka dia tokony mahazaka fiara anankiroa anankiray. Ny tanàna efa mahazaka olona efa misy rotapitrisa dia mbola ataontsika hoe dimensionné. Raha mampiasa tena ampiasaina amin'ny atao hoe industria dimensionné ho an'ny olona donc hoe roetsy. Ahoana mahafahantsika miaina anatin'izany mandritra ny 15 taona manaraka. Ny vokatry izy dia isy alatra satria tsy mahavelona intsony tsy mahatefonina intsony zany dia toerana hipetrahantsika. Ny zavatra anankiray koa ny tanàna anankiray raha ohatra resaka tontolo iainana ny resahantsika dia mila ny zava-maitso amin'ny tanàna anankiray. Misy zany tokony akan'ny olona rivotra. Antananarivo dia tsy manana ny zavatra zay. Tsisy intsony. Amonjy-Zaitovo dia tsy mbazarana mba tsy firesahana resaka hoe zava-maitso tena hoe hita mivaingana vao tanàna zany. Zay zany ataontsika hoe état des lieux amin'ny teny tsotry ny olana mitranga amin'izao fotoana izao. Eto amin'izay zany tsika dia hiezaka hijery ny zavatra tokony atao. Manoloana ny zavatra tsy mety iainantsika amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tokony atao zany dia ny hoe misy andraikitra raisina voalohany hoe zay
rehetra tanàna hita manodidina Antananarivo ireo vohitra rehetra ireo ka dia efa mila manana isaky ny faritra hoe zao ny rafitra ho apetraka nyity faritra ity hialana ny zavatra mitranga teto Antananarivo iny ohatra hoe tsy misy fandaminana dia melo hialana zany amin'ny olona hoe ady tany any ireny dia efa apetraka ny ravitra anankiray ohatra ny hoe raha miteny anglisy dia efa misy hoe design specification tsy maintsy efa rano ny zavatra faharoa zany a dia izana tanteraka ny hoe anajanonana ny fanamboarana tanàna eto afovoana Antananarivo mivantana raha ohatra ka hoe tsisy ny fanamboaran-dalana sy fanalebiazana ireo lalan'ireo Antananarivo dia manana ny tantarany misy olona tompony eto a misy olona totsika hoe fa niarany any teto a ny any teto hatramin'izay miezaka nanajara ny tanàna ty tsy azo ho arina fotsiny zany reezaka ireo olona rehetra ireo fa isika lehibe aty arina izay manatiavaka manana andraikitra no miezaka mametraka an'izay rafitra tokony apetraka izay